We've just had a really good discussion this morning with the Fisheries Ministre. Madame l'ambassadrice a dit qu'elle est ici pour cette visite. Donc, lors de la rencontre avec Monsieur le Ministre, ils ont parlé de la coopération entre les deux pays, qui sont deux grandes îles, pour collaborer dans le domaine de la pêche et d'autres priorités. Cette visite a été marquée surtout par la visite inaugurale d'un bateau, d'un navire militaire australien dans les eaux de Diego Suarez. Donc la visite à Diego Suarez, c'était aussi pour justement démontrer l'intérêt de l'Australie pour la sécurité maritime, parce que ce navire fait partie des efforts internationaux dans la région. Donc c'est aussi une collaboration dans le domaine de la sécurité maritime, la stabilité et la prospérité pour les pays de la région. And we look forward to Australia continuing to support these efforts to combat transnational crime in the Indian Ocean region. Zany dia manambara fa ny fiarahantsika amin'Australie samy nosy ihany koa moa io, izy moa nosy vaventy mihoatra antsika izy fa izy dia niara-niasa tamintsika foana ary mbola namafy an'izay fiaraha-miasa zay zay nahatongavana aty satria be dia be manko ny azy eo tsy eo amin'ny sécurité maritime any. Bon, sécurité maritime moa eo fa lutte contre la pêche illégale sy non déclarée, dia mbola eo ihany koa le trafic de drogue sy ny piraterie. Zany no nahatongavana io sambo ao moa fa dia ry zareo koa hatramin'izay dia nanampy antsika foana satria na ny mpiara-miasa ato aminay anie ka misy mandeha manao doctorat ny Australie ary izy koa moa ny condition satria na nosy lehibe izy na continent nosy continent moa ny filazana azy dia mitovitovy condition amintsika ka zay no ny fiaraha-miasa amin'izay faindrindrindra ny économie bleue ary izay zany nahatonga ny zareo teto dia saoranazy manokana zany fa zany koa dia manambara fa ny fitondrana zany dia fa be dia be ny olona efa matoky azy ary tena manohana azy amin'ny lafiny rehetra mihitsy amin'izao ka dia mahavelombolo satria mbola misy bourse moa, misy renforcement des capacités, misy zavatra be dia be mihitsy no atolotsy ny zareo dia anjarantsika maka an'izay opportunité.